Dia faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny fandarana dinika indray isa-tokantrano na izany amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra na ihany koa amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera isan-karazany amin'ny internet. Andriamatoa Todisoa Andriamampandry no vahitan'ity fandarana ity efa fantatry ny maro moa solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny tenany filohan'ny vomiera izay misahana ny toe-karena sy ny tetim-pivoarana économie et planification eo anivony izany teny miram-pirenena izany ary ihany koa mpampianatra mpikaroka eny amin'ny anjerimanontolo. Dia faly miarabanao indray Andriamatoa Todisoa Andriamampandry tonga soa tamin'ny fandarana. Ia, faly miarabanao Joël ary faly sy ravy ihany koa miatrika ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny fandarantsika amin'izao fotoana izao izay tena mimaro ary mipetsaka na eto ivelany izy na any ivelany na eto toerana. Fanontaniako voalohany Andriamatoa solombavam-bahoaka vao tsy ela ny nankalaza ny fetim-pirenentsika ny fomba fiantsoana azy moa dia hoe 12 taona niverenany ny fahaleovantena satria efa naleo teny ihany Madagasikara talohan'izay vanim-potoana amin'ny fanjanahantany izay. Fahitanao mampampianatra mpikaroka anao amina mahasolombavam-bahoaka ianao ihany koa izay mifaneresera amponina isan'andro mahaleo tena tokoa hoe Madagasikara amin'izao fotoana izao na lafin'ny politika na lafin'ny toe-karena sosialy ihany koa. Ia, voany avy miatrika amin'ny faharoa amin'ny enimpolo taonany isika ary eto dia manara ohatra miraba ny voaka malagasy rehetra zany nahatratra an'izay faharoa amin'ny enimpolo taona ny nahazoantsika ny fahaleovantena izay. Io moa dia fetim-pirenena io ary fetin'ny gaoka malagasy rehetra tsy hankanavaka fa mampalahelo amin'izao fotoana izao dia lasa ataon'ny mpitondra fitaovana politika le fetim-pirenentsika zany amin'izao fotoana izao satria manara loatra ny fahasaranan'ny vahoaka ny fantrana ny mpitondra dia lasa atao zany hitantsika zany reny teo amamasiny reny fa volam-boaka inge reny nanaovana an'ireny artista sy fety be tahaka ireny dia zavatra tahaka ireny zany dia anisany hoe manimba sain'ny vahoaka ireny satria tao male vahoaka dia asiana fifaninanana eo dia akitsapaka maro isan-karazany dia izay mahazo zany ianao no mahazo loka dia lasa mitovy amin'ny tosika fameno sy ny varitsiny zany reny satria manantena tolorana ny vahoaka tiazaina amin'izay le vahoaka dia tsy miasa le vahoaka avy eo dia tsy mikaroka le vahoaka dia manantena foana zany vitana dia tiazaina amin'ireny ve zany ny vahoaka ao anatin'ilay mitsinjaka ny vahoaka volangena no lany amin'ireny tsy volan'ny filoha any am-paosiny reny na ny prime ministre na ny membre ny gouvernement fa volantsika vahoaka reny avy amin'ny hitra nanaovana an'ireny ka hoy izaho hoe tsara ny mifaly ny mifety fa raha zavatra hoe mbola sahirana ohatra izao tsika nanao zavatra tahaka ireny tsy aleo ve anampiana ny sahirana mantra ny vola be tahaka ireny satria be da be ny olona zarafa mihinan-kanina tena tsy mihinan-kena amin'ny fety tahaka ireny zay zany no tokony jerena ao anatin'ilay dia hitantsika koa reny ny mpanetana sy ny artista maro isan-karazany dia miloko orange daholo ao anatin'ilay izy fa maninona ny lokoana amresaka politika ohatran'izany le izy tsy fetin'ny TGV nge io na mapary fa fetin'ny vahoaka malagasy rehetra zany na izy izy na iza ka raha ivelanako zany le fanontaniana teo le ozy ianao hoe mahaleo tena ve tsika sa tsy mahaleo tena raha resaka ara toe-karena aloha ny resahana dia tsika mbola miakin-doha amin'ny any ivelany na ny budget tsika ary mbola apahany maro ny fanampiana avy any ivelany mandrafitra anio dia jerevy koa ny fisamborambola ataotsika zany amin'ny tetikasa maro isan-karazany dia tsosa daholo zany no atao anatin'ilay izy vao tamin'ny herinandro izao zay ratification zany lalàna izay alefa anivon'ny antemera pirenena izay dia tena tsosa firy million d'euros million de dollars ny zana-bola amin'ireny ohatriny misy aloha ao anatin'ny 20 taona ao anatina 30 taona zany zany no midika fa mbola tsy mahaleo tena zany tsika aloha ao anatin'izay lafin'ny politika dia zareo mahaleo tena fisitsika jereo fa ny fanapa-kevitra na ny décision raisiny ny mpitondra dia tsy maintsy miendry foana aloha ny feon'ny frantsay na ny communauté internationale
vao manapa-kevitra zany a amin'ny fitantanana sy ny fitondrana ny raharam-pirenena zany a eto Madagasikara. Sarotsarony fotsiny zany izy ny kolotsaina eo amin'ny lafin'ny kolotsaina de ohatra zay de jerevintsika fa ny fanaony avy any ivelany ny kolotsaina avy any ivelany daholy no mandrakotra sy mandravitra ny toetsaina no vahoaka malagasy am'izao fotoana zao ary ininy ny mpitondra mihitsy a ampidirina zay mba hanimbana le kolotsaina mahamalagasy zany. Io zany de anisany tsy mampandroso antsika zay tsy fananana zay hoe kolotsaina mahamalagasy zay a fa nampidirina teto mihitsy zany a ny voizina ny fomba fanaon'ny kolotsaina tandrefana na ny na ny sinoa zay nampidirina teto a de manjary hitatsika am'zao zany a fa tsy misy trony zany hoe mamalagasy zany a ny fomba mamalagasy a ny fomba fanao a ny fehmpihavanana ohatra ny dinina pokon'olona ny teny fampiarana ny fifanajana dia tsy misy trony zany zao a ao anatin'izy zany rehetra zany zany no midika hitatsika eo amin'ny lafiny eo amin'ny fiarahamonina sy ny fiainan'ny firenetsika zany a fa mbola tsy maneo tena zany a Madagasikara am'izao fotoana zao ka zay zany no mbola hijoroantsika ary zay mbola mahatonga ana hiteny foana hoe tsy mety nge ny fitondrana ny firenena am'izao fotoana zao ary itsika nanangantsika de zao nanangana republiktsika Joel 4e republiktsika zao nanangana republiktsika fa tsy nanangana firenena ary zay zany ny olana nefa ny firenena ray a dia tsy eta ihany ke tsy fanjakana ihany fa tokony hoe état nation ao anatin'izay le nation zany a mbola tsy hainantsika le izy le hoe firenena inona zany ao anatina firenena zany misy kolotsaina arahanao ao misy sotoavinao misy fomba fanao ao le maizy anao le mamizany adinidiny tanteraka adiny daholo zany a ary lasa misamatsamaka ny malagasy am'izao fotoana zao tsy misy tsony le fiaraha-misalahy ny firaisakina ny fifanampiana ny fifankatiavana zany a am'izao fotoana zao zay ny mahafirenena ny firenena jerevika ny any ivelany na fotsy izy na mainty izy na marron izy na izy jerevana États-Unis any daholo ny foky rehetra mirahita ny amin'ny amerikanina rehefa hoe fiandranana pirenena zany sy fitiavana ny tanindrazany jerevo ny frantsay misy mainty ao misy fotsy ao misy inona ao tsy manavakavaka ary zareo de jereo am'sehatra ny baolina kitra sy ny anina maro fa jereo be da be ny mainty a ny fotsy fa tena hoe frantsay zany a no entina ao anatin'le izy fa tsika zany a lasa tsy tantaratra tsony zay le hoe fitiava-tanindrazana mahiray any malagasy zay zany mahatonga atsika hoe mbola tsy mandeha any amin'le tena hoe fiandrianana pirenena zany a ny firenetsika am'izao fotoana zao ary zay zany mahatonga atsika hoe tokony le fomba fisainana misy a no apetraka eto Madagasikara maiza atsika ary le rafitra de tokony rafim-piarahamonina miainga avy any fotony miainga avy amin'ny tena hoe mamalagasy miainga avy any amin'ny fokon'olona no tokony apetraka zany a eto Madagasikara zany hoe le maiza atsika misy zany no apetraka fa ny atsika zany a varina amin'ny hoe zay ataony any ivelany tsika de reny no entina namotika le rafitra sy le toetsaina mamalagasy atsika ka raha mbola tsy zay ny averina eto Madagasikara dia voazanaka eto foana zany tsika na mivantana io na akolaka somary mifampitoy am'izay ihany andriamatoa sy mbavomboaka araky ny voalazako teo moa filohan'ny voamera misahana ny toe-karena sy ny teti-pivoarana économie planification ianao io nivon'ny antenimieram-pirenena inona raha mifahitanao anazy satria anisan'ny mpandalina toe-karena ihany keo ianao sy ny tontolon'ny fiarahamonina inona tena nampikatso atsika tato anatin'ny taona vitsivitsy raha raisina atao anatin'izay 20 taona zay ny toerana misy a Madagasikara ny nkirosofahana tsy kelikely indrindra tato anatin'ny 10 taona mahery kely teo zao inona isina daholo ny antony tena hoe mahatonga an'izay hoe tsy matafavoaka ny Madagasikara eo amin'ny lafiny toe-karena sosialy indrindraindrindra ya ny voalohany zany a tsy matafavoaka atsika zany a dia zay le hoe tsy misy zany le hoe fitiava-tanindrazana zay aloha rehefa tsisy zay a dia tsy manana eritreritra mihitsy zany ianao hoe andray andraikitra eo amin'ny mpiarabelona aminao fa raha omenanao le andraikitra de milasa manana zavatra fahoamfana anao a ny tenanao ihany no jerevanao a ny paosinao ihany a no jerevanao ao anatin'le zany hoe mila olom-pirenena tompona andraikitra zany a ny vahoaka malagasy
ahatrany amin'ny foloa io a ka hatraty amin'ny vahoaka zany a de mila olona tompona andraikitra manarak'izay a raha mijery tsika dia tsy mba mijery misy zany any a ny sosialy ny sosialym-bahoaka zany a ny mpitondra indrindra fa ny fitondrana am'izao fotoana zao mikaikaika zany zany hoe ny politika publika zay napetraka zany a dia tsy mijery mihitsy ny laram-pahamehana sy ny marary ny vahoaka tokony ay mitondra zany no mijery an'izay hoe aiza ny marary ny vahoaka am'izao fotoana zao raha mizay tsika ny resaka sakafo e ny politika ny sakafo zany aloha no tokony atao zany hoe any amin'ny resaka fambolena aloha jereny rehefa resaka fambolentsika dia jerevo ataovy ny barazy e ny tohadrano e zany ke de tavo ny tatsay rehefa manao barazy ianao ny tohadrano de misy ny rano fivoahan'ny rano sy ny idiran'ny rano de milamima ny fambolena e manarak'izay masom-boly maro isan-karaza tamin'ny andro ny flora valomanana nahazo tonga ny olona e ary tsika mbola tena hoe tany mamokatra eto Madagasikara ary ny valopolosan-jato maheritsika mbola tatsà daholo a de tokony hojerevana zany a ny tatsà fa zao fitondrana zao zany a dia tsy nijery mihitsy a nyzay hoe fambolena sy ny fiompiana zay zay nke mahatonga any foana mitabataba e miteny ary manao sotokevitra hoe le maro anisa jereny e rehefa hitondra firenena le maro anisa le maro zany a no tokony hojerena ao anatin'izay manarak'izay a dia ny famoronana asa be tapinga ny olona zao no tsy miasa zao e tena betsa miasa ary zao a de fahita le orinasa de miala izy voaraoka izy tsy mena tsiny koa le tompona orinasa zany ao anatin'le izy famorona fanampiana ny tanora amorona orinasa madinika sy salatsalany tokony misy an'izay zany a ho fanampiana mihitsy ny olona rehetra amin'ny resaka sehatry ny asa io ary io rehefa anao fanampiana dia tokony jerevana mihitsy ny miasa tena ny secteur informel reny ke ny tena besaka e fa tsy mba jerevana mihitsy zany tsisy mesure d'accompagnement ijerevana zany a ny olona mba homena asa ny olona mena asa maritra ho an'ny olona fa tsika zany varina fotsiny tsika hoe andao tsika de zay tsara vitana de mahazo trano de mahazo an'izao mahazo trano tsika am'le tanamasoandro le tanamasoandro ary tsy manomboka akory de mahazo loka le olona de mahazo loka trano ianao a ary amin'ny tanamasoandro de zany ve no volena zany am'le kolotsaina le esprit ary le malagasy e tokony apresianao ny olona hiasa amokatra zay zany a anisan'ny tokony jerevan'ny fanjakana zany a ireo manarak'zay koa dia ny fifehezana ny arenina kibony tany rehefa haitsika no mifehan'ny arenina kibony tany eto Madagasikara de atavoavoakotsika fa eto zany a tsisy le atao hoe système de contrôle lasa baranahany zao tatsika voaoviana zao volamena 7 kilao nanjavana fotsiny ao anatina ministera Joël reny zao tena hoe matsikaiky ary tena mampanaela e anaty coffre fort ao anatina coffre izy de tsy hita de lasa hoe lasa zavatra fa ny ao anatin'le izy korotam-bolona ozy ny olona lasa korotam-biny ao a de zay ve ny solon'le izy ao anatin'le io zany de zavatra tahaka reny volamena 73 kilao volamena firy arena kibony tany firy safira ny emeraude lasa daholo nefa raha misy contrôle atao ao anatin'ireny a zany no miteny anao fa tavavoaka ny firereny atsika tsy mila akory fanampiana avany velany reo zavatra reo fotsiny no teneniko fifehezana ny fambolena sy ny fiompiana ny famoronana asa fifehezantsika ny arenina kibony tany a tavavoakatsika fa hito amitsika zany zao de zao a lasa ny amin'ny primature indray no hoe lasa anao ny enquête am'le resaka zava-misy tao anatina ministeran'ny arenina kibony tany tsaro fa ny prime ministre nke efa intérim atao e lasa juge parti zany zao ny ao amin'ny primature fa aiza zany ny entité ny tompona ndraiky raha tokony anara-maso reny zavatra tsy hita tampoka reny firy milliard zany volamena zany aiza ny bianco am'izao e zay zany a anisan'ny tena hoe mile rafitra ao a mila alamina le izy le contrôle zay ataotsika lasa baranahany zany ny fitantanana ny firenetsika indrindra eo amin'ny sehatry ny arena kibony tany raha tsy teny afa-tsy volona mihitsy tsika zao koa zao a de amandehibe ny feo
any Ampania ny Joël misy zao fotoana zao misy hoe Ampania. commune Fotandrevo zay misy volamena ao be da be amin'ny taonina de davina ondrana am'izao fotoana zao tsy ao ihany a fa betsaka aondrana amin'ny fomba ara-dalàna ve nefa antsokosokony izy nefa ntsika manana volamena e mbola hoady ety tsika moa zany fefa feo mandehibe zany zay ao anatin'izay zany hoe ny mpitondra atsika ao a de tsy manana zay hoe fitiava-tanindrazana zay tsy mahay mitantana ao anatin'le izy tsika tena hoe manana resource be da be ny firenetsika zany de tsy atsika ve no mitantana an'izany eo koa am'ireny resaka sehatry ny fizahantany tsarovy a fa nisan'ny mampiditra vola devizy be da be a ho an'ny firereny atsika ny fizahantany rehefa betsaka ny fisy ny mpizahantany de miditra ny devizy nge rehefa miditra ny devizy dia ny sandany arany ke miakatra e de mitombo ny fahefa mividy e manambola ny olona ary tsarovy fa tsisy misy politika e am'izany fizahantany zany eto Madagasikara jereo a fa 700 millions de dollars isa-taona ny tokony hiditra amin'ny devizy amin'ny resaka touriste eto Madagasikara perte zao tsika teo na nandritra ny 2 taona mahery eritreto fa eo amin'ny 3 millions olona eo zany lasa tsy nananasa eo amin'ny sehatry ny fizahantany tokony jerevana akaiky zany fa aiza ny fitondrana tsy zay oa le izy tsy manana politika fitantanana tsy manana vina ary tsy mahay mijery ny lara-pamehana ny fitondrana am'izao fotoana zao le izy tsy resaka hoe tsy fitiavana fa resaka le hoe zay le tsy fahaizana tantana zay a tsy mahay mitsinjo lavitra ary tsy mahay mitantana zay zany nanisany a mampiembotra atsika zany a raha oharina amin'ny afrikanitsika zao tena veritsika ny fika manana arena akebony tany maro noho ny afrikana zany rehetra zany zany Joël anisa tsy mampandroso atsika zany a na amy rehefa ka sosialy io a sy mampitombo ny toekaretsika zany a am'izao fotoana zao lafiny anankiray izay azona tsikera ihany ko nohatrany hoe tsy fahaizantsika misarika fampiasam-bola vaventy andriamatoa solombavan'ny vahoaka mampahitoekarenanao ahoana fahitanao amin'ny hoe inona sina ny antony mahatonga zay raha raisina fotsiny amin'ny hoe ireo nosy manodidina ny Madagasikara mahasarika mpampiasa vola vaventy lavitra no isika ireo nefa nitsika misy arena maromaro azo trandrahana mimponina maro anisa kokoa raha oharina amin'ireo nosy ireo inona mahatonga zay tato anatin'ny taona vitsivitsy ohatra zao Ambatovia QMM zay nohatrany hoe mba tena hoe fampiasam-bola goavana tonga teto Madagasikara koatran'izay tsisy tsony ny base toliary moa io mikatso tsy fantatra hoe hatramin'ny oviana no mety ho vavaha ny olana inona ny mety antony mahatonga zay hoe tsy fisiana fahaizana misarika fampiasam-bola vaventy zay ndray solombavam-bahoaka tsy tonga eto ny investisseur étranger satria voalohany tsy mahay manao négociation aloha ny mpitondra mila mahay négociation ke zany mahay mandresy lahatra olona ianao hoe andao fa any aminay nge misy ny milamina any aminay a ny fandripahalemana milamina fa hen'ny olona hoe tsy misy ny tsy fandripahalemana de fa tsy tonga aloha ny olona zay zany no voalohany zany ao anatin'izay manarak'izay tokony ay mihitsy a no misarika an'ireny mba anana nge le hoe gagnon gagnon e tokony manana zay esprit zay ianao asianao tonga le olona de hoe antaonareo akany aminay a de inona ny tombotsoa ho anareo inona koa no tombotsoa ho anay zany ao anatin'le izy rehefa tsy atsika zany no misarika an'izay mpandraraha avy any ivelan'izay anangana orinasy eto de anisany koa zany a tsy mampiditra devizy ohatra ny mpisahantany teo tokony sarihana mihitsy zany reny anangana orinasa rehefa manangana orinasa eto nge izy de mitombo ny etra lohany any amin'ny fanjakany de be da be koa ny malagasy miasa ao anatin'le izy de mitombo ny devizy oa de miakatra koa io sandam-bola atsika de ohatra zay koa le volamena be da be atsika ireo misy tahirim-bola mimena ngeto ampipetraka ny amin'ny banky foibe de io sandany ambola nareo a miakatra ao anatin'le izy zany zany tokony ataotsika mihitsy zany hoe resena lahatra reo mpandraraha vahiny reo eo ihany ko tokony amokatra anatiny sika zany hoe tokony ny tatsaha ny mpandraraha gasy de tokony entanina amokatra anatiny de ampina izy ireo rehefa be da be ny vokatra de aondrana le izy
ny fanondranana zany no tena zava-dehibe fa tsika lasa mifanohatra am'izay lasa manao miimporte indray tsika manafatra azy entana miimportation zany efa rehefa miimporte anao tsarovy io vary betabe sy ny zavatra rehetrarehetra io efa 5 isanjato eo zao a importe dao nge noentana ilainy mponina andavanandro rehefa importe l izy de jerevantsika rehefa importation nataonao dia miena ny isan'ny dabobolanao ny ariary de miena ny fahefa mividinao zany ao anatin'le izy fa tokony hoe ampina ny olona amokatra anatiny de miexporte anao a de manina mbola nge ny olona ao anatin'izay de mitombo ny devisinao e zany ve zany no tokony atao zany zao tsy tataratra mihitsy ao anatiny io loi de finance io a zay mety ho resantsika angamany ao anatin'izay zay zany anisany mampitombo ny toekarena zany ny fisiny zay hoe investisseur étranger tonga eto zay ny exportation ny fatongavany fizahatany mampitombo ny PIB daholo nke zany e de zay no mitarika makany amy fitombon'ny taux de croissance zany a amin'ny akapobeany zany hoe tsy maintsy asena mamokatra ny olona mena asa ny olona ampina ny olona de ampenina ny olona ny misehatra fampikarana fa ny foto-dravitrasa atao eto Madagasikara am'izao fotoana zao de foto-dravitrasa tsy miteraka ny amisehatry ny famokarana zay no olana ngary ny terrain synthétique reny ka tsy miteraka famokarana nkirany e za tena sportif tena manao baolina tiako hoe raha misy tady tsara sinyny karazana fa alohan'ny reny aloha e orinasa amresaka sehatra famokarana aloha atao e barazy aloha atao e vity zany a vao miditra am'izany am'zay santsika zay hoe zay le tenako teo hoe le politika publique atao zany a de tsy mifanaraka amin'ny filan'ny olona ary tsy mifanaraka amin'ny tena hoe lara-pahamena ilain'ny vahoaka malagasy ia anisan'ny vaovao nasarika ny maro ihany keo ny zatra nisy teny amin'ny antenimieram-pirenena ny faraparan'ny herinandro teo andriamanitra solombavim-bahoaka nareo teo anivony antoko tiako Madagasikara ny solombavim-bahoaka tsy nanatrika ny fivorimbe hitambarana tamin'ny fandaninany teti-bola-pahatsakana na sympanitsina loi de finance rectificative inona sinona daholo ny tena anton'izay raha mba azonao iverenana kely satria indraindray tsy de mazava loatra amin'ny olona ia ny loi de finance rectificative moa zany a de anisan'ny ahadevitra be satria rehefa alefa zany ny LFR zany ny fanaovana azy a dia tsy maintsy mandalo anatina travaux de commission zany reny ary efa miditra anatina travaux de commission reny dia edina hevitra ary ny député team dia maromaro anatin'izany commission zany a misy zao tsy ao anatina commission de tonga mba mandray anjara zany a amin'ny adevitra ny voalohany zany aloha anisan'ny tsy napetany iny dia tsy manaja ny lalàna ny fepitona tokony manana 30 andro aorinan'iny zany a ny solombahoaka andaniana azy fa ity raha andro tapany 30 andro aorinany tondran'ny gouvernement fanaterana azy fa ty anao efa tara mbola tsy mena an'le fepitaona ny solombavam-bahoaka zay vao omenanao le izy de raha andro tapany a no amakina azy de fa tena boky be tao mafinika zany nga ny solombavam-bahoaka robot sa ordinateur no amaky an'iny ao anatina ray andro tapany na roa andro tsy possible zany zany no tena voalohany nisan'ny tena tsy mety ao anatin'iny za nisan'ny tena tia mamaky boky a ary tena tiako mamaky an'io loi de finance io anisan'ny tena mahay mamaky an'io fa tena tsy vitanao zany tsy possible ao anatina raha mbola herinandro ary tsy vity zany fa de ataonao diagonale zany izy de atao tervemata fotsiny zany le izy zay hoe tsy amakiny solombavam-bahoaka n'le ao anatiny a satria misy petatoko zavatra petatoko afenina be da be ao anatin'le rehefa nijery izy zay hoe tsy maintsy atao io de forcena fotsiny zany le izy de hita diagonale no atao ao anatin'le izy fa tena hitanao zany le lecture diagonale zay izy de fa tena hoe zavatra be da be no tsy manjary ao anaty tsy izy rehetra koa vakina de fa hitanao fotsiny le izy zay nge mamaky an'io e fa tena be da be zany ary navoaka anay zany ny voalohana zao dia ny sosialy mibahoaka tsy mba nisy revana ao anatin'izay zay marary ny olona ny manarak'izay vao mainka mitombo
ny fitangany fitim-piainana ao anatiny io ny vahoaka ary zao a tena mitrongo vomana ny akabetsahany vahoaka am'izao fotoana zao de vao maika ave a de inflation anatiny io tena mitangana zany eo ihany ko zany a ny resaka solika zay tsy voasolotra mahazava tsara hoe firy pourcent no miakatra fa hoe hiakatra le izy de ahoana zany tsisy mesure d'accompagnement zany iatrihan'ny ny vahoaka am'zany eritreto hoe efa zao ny fiainatsika am'izao fotoana zao mbola hiakatra ny solika rehefa miakatra nge io pétrole io e vao maika hiakatra ndray ny vidim-piainana ny frais ahoana moa fomba amaritanareo amin'ny alalan'le famakinan'le LFR zany hoe isy fiakarana ty ny tany etra no nampiakarina ary ny ramatoa minisitra efa nyteny hoe isy ny afiakarana ao anatin'le izy na ny secrétaire général tany etra no ampiakarina aloha atao anatin'ny LFR zay indrindra de ampiakarina le tany etra zany ao anatin'le izy de hiakatra zany io solika io fa nahoana ary nidina fonakiny solika roa taona sesy zay ny barille arakaraky ny fidinan'ny barille ny tokony idinan'ny solika fa teto amintsika nidina le izy ny barille tsy nampidinina ny solika teto Madagasikara na ny essence io na ny gasoil io na ny pétrole io fa nahoana nefa le mpanjara mbola miteny hoe tsy tokony io no tena vidiny de hoe le pétrole zany a mbola nanantsosa ny fanjakana de ny olona ave zany no taxenao a andao an'zany e zany ke de efa tsy faiza mitatana e le vahoaka foana zany mihinana tsy fihinana ao anatin'le izy fe nefa rehefa zay le hoe tokony le structure de prix zany a tokony nampiarina zany rehefa midina le barille de tokony hidina miaraka amin'iny zany a ny vidina solika teto Madagasikara fa rehefa miakatra kely ve le izy rehefa ampiakarinao de ho ampiakarinao ve le izy de mivahoaka foana zany hiaran'zay zany a ao anatin'zay zany zany de anisany tsy mampety an'io LFR io zany a tsy nanekena eny io rehefa tsy revana koa zany io ao anatin'zay tsy le fijerevana ny resaka fambolena sy ny fiompiana zay nyresahako teo zany 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 de anisany hoe tena tsy mazava eo koa ny resaka jirama no omena 120 milliards d'ariary ndray subvention ho fanampiana ny jirama teo ary tamin'ny alefinga 380 milliards d'ariary no mena vao maika pira le délestage de lalany am tsy misy tika ny fia zany le volona mpanjakana volam-boaka nge io volona mpanjakana io e ary jerevo misy 4 millions d'euros tamin'ny heritao ny tatsika noho ny tsy fahaizany jirama ny tatana de tsy maintsy naverina tamin'ny mpamatsy vola le izy de ohatra zay foana hoe raha nyteny ry zareo te hoe ampitomboina n'izao ny volan'ny jirama ka nazava tsara hoe tsisy délestage ao anatin'ny ray volana na roa volana de afaka nekena le izy fa ampiakarinao foana le izy nefa vao maika pira zavatra ienan'ny vahoaka na ny jiro io na ny rano io tapaka lava foana nge le izy e ny facture miakatra tsy ho possible mihitsy hoe ny facture zay laninao tamin'ny heritaona sy am'izao hoe de hitovy vao maika ny délestage zao pira rano eo tapaka nefa le facture alohanao Joël vao maika miakatra nge tena tsy rariny nke zany e de ahoana koa ary zao ny délestage rehefa quartier résidentiel de tsy tapaka nefa olona manakatao nge reny e fa rehefa ty amin'ny olona sarababe vahoaka de tsy tapaka zany ny jiro na ny rano misy fanavakafana nge zany e ahoana rehefa 26 juin vita ihany hoe rehefa 26 juin 25 nampanantenany tena 26 juin tsy nisy azo regrenagny zany izy io nge nefa ny andavanandro ny tena ilain'ny olona rehefa anaovana fety izy menakavy andihy de vita ny tsy mampisy an'y délestage fa andra zao voananomboka teny amina eny aimbo manarina zao vo maraina de efa tapaka ndray na ny jiro ray andro taorina fety-pirenena ary amin'ny faritra maro zany a de tapaka ndray le izy de zany foana fe zany gnena zay zany no ataoko hoe tsy mahay mitatana zany ity fitondrany ity zany a dia tsy mahay mitatana tsy mahay mitsinjo lavitra ao anatin'zay zany rehetra zay zany no tonga ny député timo nanapa-kevitra hoe rehefa zao kosa no atao dia nanapa-kevitra zay fa tsy nampifidy ary mba ho hitan'ny vahoaka mihitsy zany zay hoe tsy miray tsokombakomba tsy miara mipetrapetra
am'izao fitondrano zao satria tsy hanovany fiainan'ny olona io LFR io tsy ampandroso ny firenena malagasy io fa vo maika ampahatra ny vahoaka io loi de finance rectificative de ho hitatsika io efa ntenka za tamin'ny LFI teo ary tena enitsika ndray ngamba zany tadeta amin'ny vahoaka malagasy ny tena ke vo maika ho sahiransika amin'io LFI io zay tsy nampifidy koa ny sombaboaka ty mijery fa mitombona taona ke zay nytenena teto de sao ndray mbola mitendray ho an'ny vahoaka vo maika ampahatra sy vo maika ho sahirana ny vahoaka manomboka tsy ho ela amin'ny volana ambony de va hiakatra ny solika de hiakatra daholo zao zao de va miteny sady ny punianina hoe ny taxi be hoe hiakatra 100% sahady ny frais aiza ny enany ny vahoaka am'izany dimanjato ary teo efa tsy zakan'ny olona ho ary arivo ariary ndray nefa misy ny olona anatina tokatrano anankiray misy olona efatra 5,000 samy mivoaka isan'andro ny sakafo hiakatra aiza ny ainananao am'izany ny transport régional hiakatra ny transport national hiakatra ny resaka karama ty amin'ny resaka ny sehatra ny miasa tena tsy hijerena ny tatra tsy hijerena ny aty amin'ny secteur informel zay tena maro tsy hijerena ao anaty lisy aiza tsony ny ainan'ny vahoaka ary ifampinana tsika de tiana misy fa zany hoe ifampinana le vahoaka zany ao anatin'izay karaha mbola zao no mitoy raha io sisy zay ny olanina de tsy ho zakan'ny vahoaka io fa vo maika ho sahirana ny vahoaka dia zay fantrana sy fahasarana ny vahoaka zay zany hoe ny vidim-piainana miakatra io ny fahefa mividy ambany de ambany mangony fotsiny ny tsy fandriparimana zany rehetra zany de lasa io zany de lasa miteraka any amin'ny atao hoe fipoahana ara-tsosialy na atao hoe explosion sociale de zany rehetra zay zany Joël na tonga somba mahoaka ty hoe raha izao kosa de amy tsara ny vahoaka ary noho ny fitiavana ny tanindrazana ary noho ny fifezana en'le izy satria be tapinge natsona daholy koa de telefona daholo ny solombavamboaka zany IRD mba ho tonga anatin'le commission misy mosange de tena hoe ao anatina commission fa tena tsy zany atany anatin'ny commission de efa tsy hitanao mihitsy mba hiady hevitra ny commission anatina finance zany kery zareo tsy te fa ny député timany ao de misy IRD vitsy de eny indépendant ainao hoe reto reto tena tonga foana fa ary zareo zany rehefa hoe hifidy andrizandro anaty commission de nasaina tonga daholy ananangatanana fotsiny zany hoe tsy asiana mpifantsiny io sasany tsy mamaky akory ary misy olomboaka tsy mahay mamaky akory io loi de finance io sasany tsy manokatra an'le izy akory de mananangatanana mampifidy an'le izy mifidy an'le izy zany ve nitatatsika n'ity fireneny ty de rehefa ary amy séance plénaire anao de manangatanana fahoany fotsiny le solombavoaka fa hoe zay mibaiko zay zany mibaiko de arahana izy solombavamboaka inge anao tokony manana ny maizy anao ianao ny fidanan'ny vahoaka anao tokony mahay mamaky loi de finance zany ianao fa be tabe ny solombavamboaka tsy mahay mamaky an'io kory fa baiko fotsiny de manangatana tsy hainy akory ny débat amy resaka loi de finance zany amy teti-bola mpanjakana zany samy teny an'izany fa ny ainanay zany ao anatin'io assemblée nationale ao nge fa mifankalala daholo ianao nge rehefa miteny indre mandeha anao de fa hain'ny olona hoe tena tsy ao mihitsy zany olona zany hors sujet zany olona zany raha resaka finance io raha resaka toe-karena io raha resaka famokarana io raha resaka débat politique io za samy miteny anao fa sombaboaka ty de tena hoe manana ny maizy azy ary mahay ary mafehy an'izany teti-bola mpanjakana sy niny adihevitra ny antemera pirenena zany ary so nke tenenina andry zareo hoe ny vahoaka nge mijery ny vahoaka manara-maso ny vahoaka mandreo solombavamboaka ambon'ireo zay manohana ny fitondrana sasany zara fa miteny ny vavany inivony antemera-pirenena nefa nge any ianao maneho ny hevitra any ianao zany ny mitondra ny feo amin'ny vahoaka fa ny sasany de bravo foana de manangatanana fa de tsy manan-kevitra ianao ve olona mpanao politika sombavamboaka de tsy manan-kevitra amy zava-misy eto am'ty fireneny ity nefa ianao manara-maso ny asan'ny mpanatanteraka de ianao fa de tsy mahita kianina mihitsy fa tena hoe anjely daholo zany ny zavatra ataondreo gouvernement sy ny fanjakandreo fa zany de tena hoe tsy misy tomika fa tena hoe mandeha tsara ve le izy lasa fa valim-pirenena anao rehefa tsy miteny ny zava-misy
sy ny marary ny vahoaka. Ya toizakely ihany le lojika nateo andriamatro Todisandriamampandry mikasika ny orinasa mpanjakana na orinasa tatana fanjakana amin'izao fotoana zao tena bankropitra daholo. Anisan'izany moa ny jirama mazava ho azy ery Madagasikara koa vao niaonantsika niainantsika tsela mbola hiainana hatramin'izao izay tsy hita be ihany hoe makaiza moa zany ny afaran'ny ery Madagasikara na Madagasikara Airways moa sa Airlines no orinasa vovoan'ny eritrereto na asolo anazy iny. Ahoana ngamba ny jirama aloha no resantsika voalohany satria efa resaka délestage tsika teo io ihany koa tena iainan'ny olona andavanandro. Inona no mety mbola hoe mety vahaolana mety azo soritsoritana amana ny olona eo anivon'ny jirama io? Ya efa za manokana efa betsaka izay voalana meko izay. Resaka toe-karena io na fanabeazana io na fahasalamana io na ty angovo ty ary io na ny renina kekebon'ny tany io. Fa hita ao zany dia mbola manome sosokevitra foana ary aza eto. Efa miteny aho hoe itsika manana renirano be da be eto Madagasikara. Io renirano io ka afaka katrandrana io afaka exploitena io. De io zany exploitena io de asiana bassin de retenue de tsy avela mivarina any amin'ny ranomasina io na any amin'ny antsana. De anaovanao barazy io de mahazo ranginy olona. Zany ianao zavatra ny vola am'zany io volana téléphérique io alefa anaovana an'izany de misotro rano daholo ny olona. Rano madio daholo ny olona eto Madagasikara. Ny panneau solaire asio panneau solaire ho isaky ny fokotany, commune, ny district, ny région. Zany no tokony atao zany. Mba hiamazava le olona fa zao ange zao ao anatina fanadinana zao tsika fanadina mpanjakana zao tsika am'izao. Na ny BPC io na ny baka ny CP io vita teo eny anivon'ny université. Ariva ny andro tapaka ny jiro. Tsy manao révision ke zany ny zanona bahoaka. De tena hoe ho avela ho doto mihitsy fa zany le mpianatra ao anatin'izay. Ividy labozia anao lafo efa dépense lafo zay. Zay zany anisan'ny ray trandrao reo renirano reo. Manarak'izay telomita io telomita sy any Amatasoa io nge io zany ao zany ny famatsiana rano eto Antananarivo. Misy barrage io zany efa kely io fa zao misy tendrombohitra sy tany amina hectare io exploité io reo aseo fotsiny io na 10 mètres na 12 mètres. Io ao amin'ny telomita io zany io barrage io de avy eo miakatra le niveau avy eo de betsaka ny réserve rano. Zay natao. Inona tsy anaovana an'izany zany ave de tsy ny technicien ave na ny ingénieur na ny ministre ave de tsy manana eritreritra anao an'izany. Zany zao anisan'ny vahaolana zay. Ny vahaolana hafa koa zany de omeko asio centrale thermique eny Tsimororo. Io zany tokony atao io. Eny nge asiana amboarina ny foto-drafitrasy ny équipement maro isan-karazany de mora tovozina nge ao ny sy olona loro be da be ao. Sady mora vidy kokoa noho ny sady mora vidy ohatra noho ny solika hafa. Zay indrindra sady mora vidy io noho ny solika. Inona tsy tokony hotrandrahana zany. Zany no tokony atao de câble fotsiny no vidiana avy eo. De mividy câble avy eo. Zany tena any Tsimororo mihitsy no asiana centrale thermique any mihitsy zany no asiana de asiana câble le izy avy eo. De mahazo daholo. Madagasikara ray manontolo zany mahazo daholo. Herinaratra daholo zany ao anatin'ny. Inona tsy anaovana an'izany? Rehefa hitsosa ihany tsika na angataka inona tsy anaovana an'izany? Amina koa reo arena kibon'ny tany tsika reo no ifampiresahana amin'ny mpandraraha avy any ivelany amin'ireo bailleur reo fa tsy hoe alefa antsokosoko le arena kibon'ny tany ao anatin'le zany zao de anisany io fitrandrahanao fanasiana io centrale thermique ny Tsimororo zany de anisany vahaolana. Anafahantsika amin'ny resaka délestage zany sy ny rano sy io telomita io zany
sy ny fomba irindrandrahantsika ireo renirandreo za zany a anisany zany manaraky zay koa zany a ny vaolana amin'io zany de zao hoe le kolikoly manao ny zavatra tsy mety daholy na ao anatin'ny fanjakana io na ny tompon'andraikitra ny vo ny jiramazana io zany a le toe-tsaina mihitsy le kolikoly voatonina ihany le mpamatsy solika sy le mpivarotra famokarana herinaratra ya ina ny mety azo atao am'ireny zany a de le système de contrôle zay atao zany no atao mafy o zany hoe le rafitra mihitsy zany no atao tena stricta enjana mba tsy isy ny kolikoly-tsony a ao anivony jirama ary tsy ny jirama ihany fa anatin'ivony ministera maro isan-karazany service publique rehetra zany a zay zany tokony apetraka zay rafitra zay a mba tsy isy ny kolikoly azo atao nge mametraka an'izany rafitra zany rehefa mipetraka tsara le rafitra fa rafitsika hoa tena paranaha rehefa miova le rafitra de miova manaraka am'izay ny toe-tsaina avy eo manaraka an'izay rafitra zay napetraka zay de zay sanatria mbola misy manao an'izay a sanctionnena le izy ary tena sazinna faran'zay enjana farasa manao an'izay tsika na tompona andraikitra izy na izy manao an'izay de misy sazy omena azy tsy sa manao an'izany tso ny olona rehetra ao anatin'izy fa ny olona nge so mijery hoe ahoana be da be ny prime ministre ny ministre zay teo aloha rehetra katra am'izao manao ny kolikoly daholy ahoana ny vahoaka tsy manako anina izy de lasa makano koa zany izy nefa le vahoaka madinika rehefa mba manao tonga de mikatra zany ianao fa le tompona andraikitra lehibe zany a zay tena manao an'le izy aiza tsy misy sazy na fanagadrana zany a atao andren'olona le ny dikan'izay zany de averika any a mila rafitra tsika zany a mirafitra zany a tena hoe enjana manao contrôle tsara an'ireny a de mila manaova toe-tsaintsika de olona mila mahay mitantana ao anatin'izy ary mila olona titanindrazana mijery alavitra ary mahay mijery ny laram-panahy rehefa nanatsika izany rehetra zany a de tsisy olana setsy voava eto am'ty fireneny ty a fa tsika dia nambin'andriamanitra manokana manana n'izay resource be da be zay zany ary mampanairy nge manana be da be ho atsika ny arena na ny rano io na ny pétrole io mana zavatra be da be tsika ny biodiversité tsika eto nefa tsika tena matra zany ao anatin'izy zay zany raha za manokana zay nanaovako politika mba ahafahako zany a manana vina mitondra ny hevitra anasaovana ny vahoaka ary mba hirovana ny vahoaka ka amiko na iza tsy mety na iza manao ny tsy mety na izy na iza de tsy maintsy manitsy ao anatin'izay ary raha misy zavatra tokony fanampiana na ny hevitra io na nitrakefa io na ny fahaizana io a de hoentina amin'ny mpiarabelona izy na izy na iza fa amiko zany a tsy tokony ohatr' zao a ity firenetsika ty rehefa nanatsika zany a zay fipetra rehetra sy hevitra rehetra voalazako zay ya hofehany ary indray-mbava amin'ny resaka politika satria mety anyko iny mety vahaolana ndray mato solom-bavim-bahoaka heritoana mahery kely eo a mialohan'ny fifidianana filoham-pireneny tsika izao a efa manomboka sady ny adevitra isan-karazany resaka concertation nationale sy ny sisa any ve ny vahaolana inona ny lalana tokony izorana na ny atoko-panohitra na fitondram-panjakana na ihany ko ny société civile zay efa miditra lalina ao anatin'le resaka fifidianana am'izao fotoana zao ya hamaranantsika fandarina ihany ko zay io zany a dia mila volonté ya politika afa amin'ny mpitondra zany mila maimeno ny mpitondra ary mila mahay mifampiresaka jerevina zao raha tsy raha any France ka jerevina zao nataon'ny filoha Macron am'izao fotoana zao tsy nahazo majorité absolue ny solom-bavim-bahoaka tao aminy fa tsy jereva fa natsony daholy zay mpifaninana taminy na le zay nanenjika azy ary de ny fampiresaka hoe andaotsika inona ny hevitra anatsara ny la frantsa inona zany ny sohiombonana mba irahantsika zany ao anatin'izay de miresaka ambony latabatra ny olona ao anatin'izay itsika zany mila manana an'izay zany ny mpitondra fa ny mpitondra rehefa tsy mitondra tsy mitovy hevitra aminy de fahavaliny ianao de tsy miresaka aminao izy de tsy mihainao aminao izy io nge mihevitra miady fa tsy ny olona zay mihitsy zany mbola hoe anitsiana ny mpitondra am'izao fotoana zao any ka le mpanaraka an'izy ireo de manana an'izay kolotsaina zay
ary zay nge mahafa ny tim efa tena voataizany mihitsy zany ao anatin'izay raha misy tsy mitovy hevitra ara-politika atsika de zao miavana am'ireny fontsika ary mianao an'ireny fontsika mifampiresaka an'ireny ary zay zany raha mbola tsy manana an'izay hoe fahaiza-miaina sy fampiatsoana miresaka zay ny fitondrana am'zao satria fa tsy tavavoaka tsonga izy am'zao raha tsy mihain'ny mpanohatra izy raha tsy mihain'ny société civile izy raha tsy mihain'ny FFKM izy raha tsy mihain'ny mpamatsy voly resam-pirenena izy fa ny lohany ihany no ataony eo de mivarina ny akady ity firenena ity izay mahatonga ny fanoherana hoe ny concertation nationale nge firesahana datambatra boribory tsisy teminike zao hoe hitady seza na hitady toerana zay foana matsina votra anatin'izy raha za manao ka zao efa député nge inona mbola seza dedraviko an'zay raha miala député nge za de inona folo ke nefa ny tima manana ny candidat no folo ao anatin'izy tsy izay mihitsy no hitady seza zany ao anatin'izay fa hoe inona ny fomba anatsarana ny firenetsika tsy maintsy latabatra iaboribory no atao am'izay ahoana ny fomba anatsarana ny rafitra zay misy satria ny rafitra zay misy atram'izay zany de hitatsika am'izao nge fa tsy mandeha am'sendrony zany hoe mila manatsara rafitra zany tsika manatsara ny fomba fiasa izany ke no resahana anaty concertation nationale io fa tsy hoe aningotra ny toeran-drako tao na toeran-drabe eo ny fividianana nge efa akaiky de zay koa ny fampiresana zany ao anatin'io hoe rehefa atao le fividianana samy hita malagasy sika aloha atao madio le izy mazava ny fitsipy-dalao de apetraka tsara le izy hoe ahoana io seny io naro daholony ao fa tsy mety kosa zany aloha vovaina le iafo mafiatra sy ny olona ny asese koa ohatra an'izay le izy apetraka ety izy fa sanatriva tsika de ifamono zany aorinan'io na aolohan'ny fifidianana nefa samy malagasy nge tsika eto ary mpiavina daholo tsika eto mpinamana daholo tsika eto de mbola hiditra am'zany fe tsika ao anatin'izay de ho sanatriva hoe ho guerre civile miainan'ny vahoaka am'zao nefa firenetsika zao efa latsaka akaterena ny firenena malagasy am'zao fotoanzao io zany tsy misy afatsy ny fifampiresahana ihany jerevo any ny ataony nivelany rehetra fifampiresahana ihany ary tsika ny tena manana zay kolotsaina zay hoe teny rana teny fampiarana ny fahazamiana tamin'ny fampanjaka tsika de efa nanana an'izay kolotsaina zay ka zay zany no tokony averina zany ao anatin'izy ka raha mbola tsisy zay fampianoana sy fifampiresahany ankolafikery rehetra zay eto amin'ny firenetsika dia tsisy fitoniana misy zany eto Madagasikara tsisy misy natao hoe fitoniana ara-politika tsy misy natao hoe fitoniana ara-piarahamonina ny fitoniana ara-tsosialy ary ny fitoniana ara-toekarena rehefa tsy misy ny fifampiresahana tsy maintsy mijery consensus zany ianao indrindra fa am'izao contexte tahaka izao de tsy maintsy ny gasy nefa ny tena manana an'izay itsika malagasy ny tokony manana an'izay hoe maromaro tsy raisany ny fihavanany kolotsaitsika nge zany tsy tataratra nefa zay tsy tataratra zany izay zany tokony apetraka eto am'ty firenena ty ka ambava homana po mieritreritra ary ahatsipy ny teny ampo malala eny are de mankasitraka anao andriamato todoso Andriamampandry ampatsivina ihany solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny tenany voafity teto Antananarivo tao amin'ny boribory-tany fahenina sady filo ihany koa ny vomiera misahana ny toekarena sy ny teti-pivoarana économie et planification eo anivon'izay anteny miram-pirenena zay de mankasitraka antsika rehetra ihany koa ny vahiny nanaraka ny fandarana de mankasitraka ny vahiny raha teo manome fotoana antsika amin'ny fotoana manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy